Institution kely tsika dia ampidirintsika ao anatin'ilay progression ilay zavatra zany. Tendreko aloha ilay izy manao ohatr'izao zany ilay izy. Ataoko seconde any. 2, 3, 4. Aloha tsy asiko métronome fa ela be. Ohatra 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Ya, le accord moa zany afaka tsindriana eto dia hitanareo ahoana ny paozin'ilay izy zany amin'ilay absa. Ya, ohatra hoe D septième bémol neuvième ahoana zany marina ve ity zavatra ity. Ya, hitanareo D septième bémol neuvième amin'ny volo io tsy misy tsy eo amin'ny re zany ny basin'ilay izy fa nefa le son mitovy. Fa le nitendreko teo tsy dia io loatra fa mahagaga anahy tia le izy. Tia le izy fa eto ambany eto zany zany hoe manao ré neuvième zany fa nahidina ilay anankiray. Zay le izy. Indraindray le izy tsy miseho ato amin'ilay anina, indraindray hafa ny aseho an'io fa izay itiavanareo anazy zany. Variana amin'ny resaka mitody fotsiny raha be ary sorady zany. Ok, ohatrohatr'izao zany le izy ataontsika fotsiny aloha working base tsotra, zany hoe le approche chromatique fotsiny aloha. Dia hitanareo fa lava loatra le mesure, tsy afaka anaovana an'ilay approche chromatique. Ohatra 1, 2, 3. Hitanareo, zay zany izy approche chromatique hoe isaky ny hiditra amin'ilay accord dia asiana demi-ton kely eo amboniny na eo ambaniny. Veriko indray manao an'ilay do majeur septième zany, ataoko eto ambony eto. 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3. 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Araka ny hitanareo lava loatra ilay mesure dia eo ny ilaina an'ilay substitution. Zany hoe manao an'ilay do mineur septième ianao anatin'ilay mesure iray dia asiana accord iray hafa konkoa zany izy fa lava loatra ilay mesure. Ohatra afaka ataona zay le substitution resahantsika eto. Dia ety misy règle kely ahafahanareo ampiasaina amin'ny solo koa. Zany hoe ny mineur zany afaka ovaina bémol 3. Eto sarotra manazava azy. Bémol troisième fa atao majeur le bémol troisième. Ahoana moa le bémol troisième? Zany hoe manao intervalle na 3 fa bémol izany 1, 2, 3. Zay ny 3 fa midina bémol kely zany 1, 2, 3 fa midina. Zany hoe ny majeur zany afaka soloanareo ny mineur afaka soloanareo an'ilay bémol troisième fa atao majeur. Zay le izy. Fa maninona? Satria nareo raha manao eto dia iny relatif an'iny midina anankitelo eto ambany eto. Raha manao do ianao dia ny relatif la mineur. Dia raha manao la mineur zany dia afaka remplacer na do le izy. Zay le principe. Zay fotsiny dikan'ity hoe mineur afaka ovaina an'ilay bémol 3 majeur. Ya. Dia ny raha ohatra zany
ampiasaintsika fotsiny zay principe voaloha zay a eto amin'ity zavatra voaloha ity a dia eto zany a afaka manao substitution kely tsika hoe le do mineur septième afaka ovaintsika mi bémol majeur septième afaka manao kely an'izao zany tsika eo raha ampiasaina ilay principe voaloha zay lasa tamin'ilay exemple faharoa indray ilay izy alors ilay exemple voalohany tokony atao a ty zany afaka ataontsika mi bémol majeur septième ohatra zao dia dia ty zao lasa mikorotana be ilay izy a dia ahenantsika kely zao le izy zany afaka ampidirinao zany le bémol majeur septième satria lava loatra ilay mesure raha vao do mineur septième mareriny ataonao eo dia lasa manao ohatr'izao zany le izy manao hoe 1 2 1 2 1 2 1 3 4 ok tamin'ny voalohany zay zany dia asiana kely an'le substitution izy dia lasa manao hoe substitution misy substitution a ok tanareo zay lasa feno zany le izy amin'izay fotoana zay lasa manao somary miakatakatra kely dia ohatr'izay ihany koa nanaovantsika an'ilay fa septième afaka soloina manao 3 fa atao mineur septième bémol cinquième ilay izy ok zany hoe ny do septième zany afaka soloantsika mi mineur septième bémol cinquième ok zany hoe le fa septième zany afaka apitsika kely hoa mba afeno an'ilay mesure apitsika kely eto hoe inona zany ny 3 ny fa manisa fotsiny 1 2 3 afaka asiana la mineur septième nefa tsy haino tsara le substitution tsy haino tsara le substitution fa non nanaovantsika azy alors anga tonga dia tonga zao manjary lasa zany afaka apitsika la mineur septième bémol cinquième ohatrohatr' zao zay le substitution faharoa ok zany hoe raha tendrena zany le izy a dia lasa manome an'izao tsy asiako substitution aloha le na fotsiny dia asiako ny substitution amizay ya dia ohatrohatr'izay ilay substitution afaka amenona an'ilay mesure zany mba amin'ilay manao an'ilay oakimbesiny lasa ohatra manao hoe dia avy eo hiditra amin'ilay bémol majeur septième zany afaka ataoko ato manao kely an'izay zany ohatra tsy dia maneno tsara izy zany fa azonareo nga mantiako teneniny ok raha miakatra fotsiny zany izy amin'ilay ty zany miakatra fotsiny zany tsika manao lasa miakatra ty amin'ny be bémol ato zany lasa manao zay zany ty zavatra voalohany ty dia zay le momba an'ilay izy
farany a manjary ngô de lasa misy effet koa le feo farany azafady sendra lasa mona aminaina le olona de asitsika voazovoazo indray fa farany zany le mineur afaka soloanareo bien sûr na 6 mineur na 3 mineur ny dikan'izay raha manao do nareo de afaka atao la mineur na de afaka atao mi mineur ray am'izay zany ny afaka safidinareo ohatra manao zany ohatra hoe raha do fotsiny zany le izy de manao fotsiny ohatra voana kely le ihany kotrana zany 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 don anatin'ny do daholo fa ny remplacena fotsiny le izy zay le anovana an'le majeur afaka ovaina na izy 6 na 3 de apiko fotsiny zany ohatra hoe zany ndao roa tonga de voaitsika daholo zany reto accord reto de notsika le nuance an'le izy hoe manahoana zany raha ohatra ka novaina daholo ohatra hoe zany ohatra ty zany tsy asitsika le passing code zany aloha izy fa ataosika fotsiny hoe miarapa Lucas andria manampisoa sotranao njara ataontsika fotsiny zany hoe le do zany ataontsika tonga de ataontsika fotsiny hoe mi mineur tsy fantatra ahoana ny son an'izany de ty zany tonga de hovaitsika fotsiny hoe ok lao ty tonga de a mineur septième bémol cinquième mihitsy de ohatra hoe ty tonga de ty kaiky diso ty tonga de ataontsika hoe bémol majeur septième mihitsy ohatra mampiasa an'le substitution kely eo ambony eo miarabanao zo arivelo taraiky be anao zany de ty zany ohatra hoe tonga de hovaitsika hoe inona zany ty ohatra ataontsika sol mineur mihitsy zany ty mampiasa an'le substitution kely eo ambony eo de ty bémol majeur septième ty zany ohatra hoe ty amin'ny ty zany ataontsika ohatra hoe c mineur septième de en mineur septième bémol cinquième tazomintsika ihany iny le de satria iny tsy ao anatin'le zavatra ataontsika ery de alao aloha iny hijanona eo le d septième lao iny eo iny bon afaka ataontsika ty zany novaitsika lao reo hijanona eo fa tsy haiko raha mety le son na tsy mety de nanaovantsika azy nanaovantsika azy tendraiko aloha zany le progression voalohany eo ambony de aveo ty ambany ty mahainonareo tsara an'le nuance an'le izy zany hoe manahoana ny feo an'le izy raha atao le substitution zany siko somary accéléré kely le tempo satria lava le mesure lefatsika aloha de somary asiko anina kely koa ngamba le guitare asitsika reverb kely ao le ambony le ambany Vergen. Leo op fone.
ohatra raha hainareo le mozika ohatran'ny le feu mode ohatra lasa mamorona fa ohatrohatran'izay le fomba fanaovana azy tsy haiko hoe toy zao afaka azaraina raha misy mitady mba atao souvenir fa ho hitantsika io ihany ny anaovana azy. Ok, zay ny torohevitra kely momba ny working base. Inona ny sosokevitra fakatoro? Bon, mandahara fotsiny akoro ohatra hoe akoro simple ohatra hoe ataontsika le dia ampiasao zay teknika rehetra manao zany hoe do majeur septième dia hoe la mineur dia avy eo ré mineur septième ré mineur dia avy eo sol septième dia ampiasao le substitution dia asiana kely an'le movaiko zao le toa misy kely an'le ré bémol kely eto au lieu de manao sol zany dia atao ré bémol kely iny le substitution karazany hafa. Ok, sendra misy fanontaniana aloha fa lasa miresaka eto fotsiny dia zay fotsiny ny afaka atoroko za momba an'ity zay ny amangovangony amin'ny resaka working base. Aza adino fa afaka manao le izy tsy voatery foana le izy tsy voatery fotsiny ataoko izay foana mantsy satria zay ny mora amiko manazava azy fa afaka atao fotsiny mianatra le ton zany somary atao samihafa indray na afaka atao eo amin'le temps mila jerena kely zay momba ny working base.